Alohan'ny farantaona no Vinavinaina gouvernement tapetitra voalohany ny herinaratra vokariny amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny RIA, ilay toby mpamokatra herinaratra avy amin'ny solika mavesatra vaovao 500 megawatt izay andalam-panamboarana eny Ambohimanambola. Mbola miandry ny fahatongavana ireo fitaovana mavesatra eny an-toerana ny orinasa mpanantanteraka ny asa. Na dia efa tonga ny atao masina aza ireo fitaovana mavesatra ireo dia tsy maintsy mbola isy ny fanamafisana ireo tetesana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa alohan'ny angian'ny fiarabe mpitatitra azy mba ahafahany mandray vesatra mihoatra ny 7 taona azony zakaina. Fiarabe 17 faravakely no tsy maintsy hitatitra ireo fitaovana ireo izay milanja 50 ka hatramin'ny 70 taona. Amboarina sy avaozana ny fantsona fatsakana ao Ampirika eny amin'ny commune Ambohimanambola sy Laniera etsy Sabotsynamena ho fanamafisana ny FAMATSIANA RANO ho Antananarivo. Arenina ny fatsakana efa misy ao toerana hoy ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ka hosoloina ireo motera sy ireo fitaovana simba. Atsaraina miaraka amin'izay koa ny fitaovana efa misy ary izy fatsakana vaovao roa ho atsangana. Isy ihany koa ny fanamboarana ny bassin d'irrigation ary apetraka ny herinaratra manohana ny asa raha nitatitra ity ministera ity hatrany. Nisy moa ny vidinana ifotony tany an-toerana omaly alakamisy izay nijerena sy nanaraha-maso ny asa fametrahana vahaolana amin'ny olan'ny rano mandritra ny maintany amin'ny taona 2020 sy 2020 ity. Nanamafy ihany koa ny Prime Ministre Christian Tsay omaly nandritra ny tatitra izay nataony teny amin'ny antenimieram-pirenena fa tsy maintsy atao izay ampiakarana ho fito ny fiaramanidina izay ampiasain'ny orinasa Madagascar Airlines manapatonga ny faran'ny taona 2020 sy 2020. Ny tanjona hoy izy dia ny anatsarana ny sidina anatiny ahatonga ity kaopany FITATERANA ity anana fahaleovan-tena ara-bola sy ahazo tombony. Ao anatin' izay fanatsarana ny sidina anatiny izay dia misy ihany koa ny fanamboarana ireo seranam-piaramanidina maro samihafa. Fa nanomboka androany 12 jona ny andiany voalohany amin'ny fihetsika festival du caméléon izay totsaina ao Ambosary Atsimo any amin'ny faritra Anosiny. Natao indrindra namafisana ny fanetanana ny fiarovana ny tanalahy sy ny toeram-ponenany ity hetsika ity raha nambara ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Anisan'ny ahafantarana izao tontolo izao any Madagascar ny fananany harena voajanahary miavaka tsy fahita raha tsy eto amintsika. Anisan'izany ny tanalahy satria dia ahitana karazany 70 eto amintsika, izany hoe ny 270 ny tanalahy hita maneran-tany dia tsy hita raha tsy eto Madagasikara hoy hatrany ity ministera ity. Aharitra hatramin'ny 15 volana Jona ity festival du caméléon izay taterahana any Ambosary Atsimo ity. Voafidy solotena ny olafitry ny mpanao gazety ao amin'ny voamera-pirenena maleo tena momba ny ZON'OLOMBELONA ny CINDH Richardson Rakotomanana no tanterahina androany zoma ny fividianana ny savalo ireo mpifaninana mikasika ny mifidy dia 770 ireo voasoratra anarana, 470 ireo tonga nandatsabato raha nitatitry ny olafitry ny mpanao gazety ary tsy nisy vato maty.